ny olona manao tatouage ohatran'ireny hoe na tsy miakanjo ara dia ohatran'ny kanjo ihany no fahitana azy. Mikasika an'ilay radaka kosa na ny bitro ara dia tena resiny tokoa raha izany hoe taranaka izany no enjehana ho ampitomboina. Hoentiko aminao kosa ara ny izao fotoana izao fa nivoaka tamin'ny fahanginana ireo fikambanan'ny mpivarotra etsy amin'ny Avant-Saint-Terre manoloana ny fisolokina sy ny tsindrialoka ataon'ireo sinoa izay tompon-tranon'izy ireo hampiakatra ny hofa-trano ao ihany koa nefa ireo tsindry maro samihafa eny tonga hatrany amin'ny fitsarana ary zany. Na misy tokoa izay zavatra resahanao izay ary mampalahelo satria ny sinoa zany ato amin'ny Avant-Saint-Terre be ho resika moa ny resaka eto dia tena nisy fotoana tsara fanahy be mihitsy fa rehefa noho ny tantanan'ilay zanan'ilay izy satria tsy salama ny rainy mantsy dia manao izay afany mihitsy izy amin'izay fahalalahany mba nananany kanefa mifanohatra amin'izay fomba nitantanan'ny rainy tamin'ny androny dia lasa sahirana be izay mpivarotra manoloana an'izay isaky ny hanao zavatra anankiray izy ny rainy zany taloha dia mifampiresaka aminay foana mitady maromaro iresana hoe inona natao na fahadiovana io na sécurité io na zavatra ho an'ny mpanofa-trano sy ny tompo-trano fa amin'ity zanany ity zany tena hoe te hampiakatra hofa-trano izy dia tsy akera dia hanao izay tiany atao izy amin'ny lafiny ohatra hoe ny contrat izay tsy fanao hatramin'izay ohatra fotsiny anankiray hoe ny différence de caution ohatra tokony hoe raha 1 million d'ariary ny hofan'ny trano anankiray dia efa misy caution io 3 mois dia tokony mijanona amin'iny zany na hoe miova raha ny hofa-trano dia mijanona iny efa caution mipetraka amin'ny foana fa raha ohatra ka niakatra ny hofa-trano dia miakatra ohatr'izay ihany koa ny caution izay tsy ao anaty contrat dia iny eo ihany koa fa anisan'ny tena manahirana dia nisy fotoana nanamboatra ny trano io ny sinoa dia io moa zany efa fitapitaka maro samihafa nefa nataony tamin'ny mpivarotra tamin'io nasorony ankolaka ny mpivarotra dia rehefa vita ny tsena dia atsony amin'ny contrat vaovao be amin'ny hofa-trano farany izay tsy mifanarana dia lasa sahira-tsaina ny mpivarotra maro anisy dia avy eo misy takalony rehefa hiditra ao anatin'ilay tsena indray ny mpivarotra avy eo tsy maintsy manao sini amin'izay contrat izay tiany hanaovana azy izay vao afaka miditra indray amin'ny tsena izay efa tsenan'ilay olona taloha nandritran'ny taona maro be dia ny 70% ny mpivarotra ao zany le nahazo tsena vaovao forceny akolaka ohatr'izay zany hoe tsy omeny tsena raha vao tsy mahazo ny raha vao tsy manao sini zany dia misy fotoana raha le contrat de bail tsy omeny ho vakin'le tompo-tsena fa tazominy any ambony any any amin'le bureau zany. Inona fepetra raisinareo manoloana izay ataontsika hoe atson'izay olana miatra mpivarotra izay? Ny fepetra dia ny zavatra isaoran'Andriamanitra dia nisy avetrany mpiara-mitantana amin'ny sinoa tao ihany raha izay ny azo ilazana anazy nahalala hoe tokony maka expert naovana expertise zany le toerana mba hoe tokony ohatrinona marina ny hofan'ny toerana anankiray dia zahay fimpiakarana hoe fikambanany mpivarotra ato amin'ny Avant-Saint-Terre tsy dia nanaiky loatra an'izay fa sisika izy ary dia nahazo expert tena ny valide ny fitsarana dia efa nahazo ny anarany sy ny mombamomba azy sy ny fotoana rehetra izay tokony hanaovany an'izay dia nisy fotoana ny fampiresaka ry zareo dia rehefa mifampiresaka ry zareo dia ohatran'ny tsy dia mifanaraka raha izay ny azo lazana anazy dia profony zany hoe tsy dia mifanaraka zany dia novainy indray le mpanao ny expertise lasa expert vaovao indray dia ny zavatra mampalahelo zany ohatran'ny hoe misy zavatra tiany sinoa anankiray atao dia lasa izy mandeha makany amin'ny fitsarana dia avy koa ny fitsarana manaiky an'izay zavatra teneniny
dia rehefa tsy mety amin'le sinoa indray le zavatra efa valide ny fitsarana dia lasa indray izy mangataka fangatahana vaovao hoe ovay ty fa tsy mety aminay a dia avy koa ny fitsarana manaiky hoe eny tompoko a ovainay indray ara ny mpanao ny expertise nareo dia profon'izany zao tsika amin'ny teny zao a tena misy expert anankiroa samy hafa ndray efa nyvalide ny fitsarana tamin'ny roa volana zay a dia zao indray a misy expert manaraka indray dia ny ataonay ngambany zao a ampivorony mpivarotra rehetra ngambazay a dia tsy anaiky satria ta hoe misy zavatra tsy milamina zany a ataon'ny sinosy ny fitsarana dia mety tonga any ambiany koa zay a sy ny maro zay tokony andamatohatra tsy maintsy andehanana. Zany hoe mety misuspecté zany nareo mety hoe misy kolikoly eo amin'ireo expert sy le sinoa satria hoe mironona makany amin'le sinoa foana matetika le expert. Tena marina mihitsy zay voalazanao zay satria raha ny zava misy a dia tena ohatrany hoe mampieritreritra alaim-panahy ianao eritreritra hoe tena misy kolikoly avolenta ataon'ny mpitsara zay mandray ny taratasin'ny sinoa sy ny hoe zay manodidina ny zay rehetrarehetra tsy fantatro hoe izavy moa zany fa dia tena manahira-tsaina mihitsy tena misy mihitsy ary zay ny andehananay any abiany koa satria tena matsiaro mihitsy zay hoe ary izy tena tazanao mivantana mihitsy hoe fa maninona ny le expert ve tsy mitovy ihany fa maninona le ray voalohany no tsy ekenao fa le ray dia mitady ray faharoa indray ianao